Nes Raoltina dia voaroroy amina fehanafa fangalana tany marobe izay misy torian'olona anazy ary misy amin'ireo olona izay milaza fanangalana tany dia misy fikasitanana ihany koa ka izany no anisany fitoriana eny anivy fitsarana. Mbola voatazona amby zany izy amin'izao mbola atao enquête. Raha tsy isa maromaro ny olona mpitory anazy dia ohatrany mbola maromaro koa zany ny enquête atao aminy. Mikasika ny rinahakotomanga dia tsara marina fa tao amin'ny hôpitaly, tao amin'ny fonjany Antanora izy dia avy eo nafindra any amin'ny fonjany Manjakandriana. Ny fonja Manjakandriana dia voanotokanana tamin'ity taona ity raha tsy ahivina aminareo ary anisan'ny fonja nahapenitra indrindra eto Madagasikara. Anisan'ny fonja tsy mbola feno izy io ary mbola malalaka ary ara-dalàna tanteraka ny fitazomana fonja ao. Izy zany voatazona any fa noho ny aretina izay efa mitaiza azy dia nisy farariana izy dia nangataka mba hivoaka hotsaboiny. Izahay moa dia mitsinjo hatrany ny fahasalamana sy ny maha-olona ny voafonja dia mamela malalaka ny voafonja sy ny fianakaviany hanome anjara fitsaboina zany dia navoaka izy hitsabo-tena tao amin'ny hôpitaly Befelantanana. Efa niverina any amin'ny fonja Manjakandriana izy dia mbola nangataka ihany koa mbola hanohy fizahana ara-pahasalamana hafa ihany koa. Izany hoe mbola mahazo ihany koa izy satria araka ny teneniko izahay tsy misakana mihitsy ny fitsaboan-tena ny olona voafonja satria zony izany ary na dia voafonja ary izy dia manan-jo hitsaboana indrindra raha mila spesialista. Raha ohatra ka vitany ao amin'ny fonja dia ao amin'ny fonja ihany, fa rehefa tsy vitany ao amin'ny fonja dia mijery spesialista izy dia izay. Ary misaotra ny fianakaviany izay tsy niandry ela koa fa tamin'ny fotoana izay nangatahany zareo dia nanome an'izany alalana izany avy hatrany izahay. Diso zany ny filazana izay henonareo hoe tsy nahazo hitsaboana izy na tsy nahazo an'izao izy tanany fianakaviany dia nanome fisaorana ny fitondram-panjakana sy ny fitsarana ary ny fandrarana ny fonja mba nahafahany tsabo-tena ary dia efa niverina soamantsara tany. Faly miarabantsika rehetra manaraka n'ity vidéo ty atao ity vidéo ty mba ho fanairana ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany satria misy tsangan-javatra hafahafa ao Toliara amintsika amin'ny teny zao noho ny tsy fakasitrahany ponina ao Befanamia an'ilay barrière izay napetraky ny mpianatra ao amin'ny campus université Manday. Tsy dirako lalina ny disadisa eo amin'ny rotota fa kosa fantatsika ary rahantsika malala fa mandalo fotoan-tsavotra ny tapitanàna Toliara amin'izao fotoana izao satria nodimandry ny ben'ny tanàna dia Zokola Rabeadra Jean. Dikan'izay zany mitodika ny Toliara ny maso ny mpanara-baovao noho ny fahalasahany ben'ny tanàna izay anisan'ny ray aman-dreny ao an-tanàna. Tsy vitany hoe ray aman-dreny fa anisan'ny rassembleur satria mampivondrona izy ary manana an'izany ataontsika hoe esprit sportif zany, zany hoe manaja an'ilay fair play. Ka ny rahiko zany dia ny mba hikatsahany rotota zany hoe ny poniny Befanamia sy ireo mpianatra ny Manday zany vahaolana makasika n'ity raharaha ty satria araky ny fantatsika sy fandaharam-potoana izay navoaka ny fianakavian'ny Topola dia hiala Antananarivo androany raha tsy diso azay amin'ny 1 ny razana zany dia hitodoa makany Toliara. Ka tsy tsara raha ohatra ka Toliara amin'izao fotoana izao ao anatin'ny alahelo tanteraka, ao anatin'ny nde ataontsika hoe fisaonana tanteraka nefa misy an'izany tsangan-dravatra hafahafa zany izay efa ahitana mpitano filaminana any anaty vidéo izay miparitaka any amin'ny tambajotsa tserasera amin'izao fotoana izao izay mandamina ny disadisa eo amin'ny rotota. Ka ampanajana tanteraka no anaovana an'izay fangatahana zay mba hikatsahana vahaolana amin'ny disadisa misy eo amin'izay rotota zay zany dia makasitraka ny fahingentsika Toliara satria Toliara koa Toliaranao Toliaratsika. Misaotra tompoko.